Zay ihany koa no mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao afa tanteraka tsy mitsaha mitady vahaolana manoloana ny fatapatapahan-jiro lava reny na ny antsointsika hoe délestage ny orinasa samihafa ialana amin'ny fahasahiranan'ny mponina. Iray amin'ireo manolotra vahaolana entina iadina amin'izany fatapatapahan-jiro izany ny orinasa Socotex namokatra takamo izy ireo azo ampiasain'ny mponina ary heverina fa ho tombony ho an'ny rehetra. Anisan'ny olana izay sedran'ny faritra maro eto Madagasikara ny fahatapahan-jiro na ny délestage. Antony na tonga ny orinasa Socotex amokatra ny Magic Lamp na dia misy aza ny fahatapahan'ny herinaratra dia mbola mirehatra mandritra ny 4 ora ao anatin'ny fahatapahan'ny herinaratra izay ity takamo hafakely ity. Amin'izao fatapatapahan-jiro zao moa zany dia misy vokatra anankiray ity atolotra eo anareo mpanjifa na ho any ambanivohitra io na aty amin'ny drenivohitra dia mety amin'ny daholo. Izy ity zany dia lampe mandany 5 watts fa mirehatra 60 watts. Izany hoe rehefa tapaka ny jiro dia toy mirehatra adiny 4 ary ao aorianan'ilay adiny 4 dia mihena ilay hazavana hoentina. Dia izy ity zany afaka ampiasainao na tsy manana courant alternatif ianao fa panneau solaire no chargenao anazy dia mety daholo. Dia ohatra ny hoe mampiasa anazy ianao androany dia rapitsa ianao tsy mampiasa courant intsony fa izy no ampiasainao. Izy zany solon'ny lampy ao ampiasainao an-trano izy zany lampy ohatran'ny lampy rehetra ihany fa ny mampiavaka azy fotsiny rehefa tapaka ny jiro dia tonga dia mirehatra ho azy izy. Ny fahitana ny olana eo amin'ny resaka délestage moa no nahatonga ny mpitantana ny orinasa Socotex amorona ity vokatra vaovao ity. Mateza ary afaka maharitra 3 alina ora na 5 sy 3 alina ora ny total ny firehetan'ny takamo hafakely na Magic Lamp ity. Misy ny garantie herintaona ho an'ireo izay manjifa ity vokatra ity, vokatra izay nampahafantary ny orinasa Socotex nandritry ny Esca Foire Internationale de Madagascar ny herinandro lasa teo.